Eo amin'ny tontolon'ny lalàna kosa ny karakara valandresaka narahina adievitra tetsy amin'ny IFM Analakely androany ireo mpahay lalàna fotoana izay nampahafantaran'izy ireo indrindra moa mikasika n'ireo boky momba an'izay lalàna izay isan'ny nandray anjara tao anatin'ity fotoana ity moa ny mpahay lalàna Honoré Rakotomanana. Boky mikasika ny lalàna misy 500 mifandraiky amin'ny droit positif malgache no nosoratan'ny mpahay lalàna maro samihafa natolotra tetsy amin'ny Institut Français de Madagascar na IFM etsy Analakely io tolakandro io. Nandritra ny valandresaka narahina adievitra izay niarahana tamin'ireo mpianatra, mpahay lalàna sy olon-tsotra. Isan'ireo mpahay lalàna nanolotra ny boky nosoratany nampitondraina ny lohateny hoe le traité de procédure pénale comparée Andriamatoa Rakotomanana Honoré. Araka ny nambarana nandritra ny fotoana dia sy tokony tsaratsara foana sy anapaka fotsiny ny mpitsara fa tokony hitsinjo ny zofototra sy ny zoma olona eo amin'ireo vao ampanga. Tanjona tamin'ity valandresaka narahana adievitra ity tokoa ny fampahafantarana ny olom-pirenena ny zofototra sy ireo lalàna mifehezany ary porofony fivoaran'ny demokrasia izany. Mifandraika ihany koa amin'ny tanjona napetraky ny ministeran'ny fitsarana ny fampiroboroboana sy fampahafantarana ny zoan'ny olom-pirenena. Ny SCAC sampanareo anivo masivo frantsay eto Madagasikara no namatsy vola ny fanatotana ireo boky rehetra.